Tilikambo Lakolosia ny fiangonan'i Virginie. Rosia faritra Nizhny Novgorod tanànan'i Zagarino. Miditra amin'ny tilikambo Lakolosy amin'ny varavarana kely iray aho. Manandratra ny lohanay izahay ary miandrandra. Fona ny volume anatiny, sy misy mifanindry eo amin'ny ambaratonga. Losy ny anjera ny valindrina. Teo an-tampon'ny rerainy sy ny hazo fisaka, fa ankehitriny efa eo ambanin'ny tongotro. Misy sisiny misy lavaka eo amin'ny fanohan'ny tilikambo Lakolosy. Ny fanohanana hafa koa dia nesorina. Hita fa vaky ny biriky. Nopotehina tamin'ny rindrina ny biriky. Misy sisiny kely eo ambonin'ny fidirana, ary eto dia misy resesy nandondona. Toy izany nanaovana ny valindriana. Nandondona lavaka teo amin'ny rindrina izy ireo mba hametrahana gorodona hazo teto. Nisy varavarana teto. Ity misy vavahady mipetraka eo amin'ny havon'ny valindrihana vaovao. Izay sy tao anatin'ny endriky ny arsitekty. Everiko fa sinomanina koa io varavarana io. Ny anjera amin'ny plasta ary tazana ny biriky tapaka. Ny sisin'ny biriky tsy mitovy. Andeha hojerensika avy any ampita. Miharihary fa nokapaina sy nisy indrafo ireo biriky ireo. Nahoana izy ireo nandravany rindrina ary nametraka gorodona fanampiny. Avo kokoa amin'ny rindrina dia misy lavaka natao an'ny hazo. Tsy mitovy ny lavaka ary samy hafa ny habeny. Nipotra teo amin'ny rindrina ireo lavaka ireo taorian'ny fanamboarana, ary nopotehina ihany koa ireo ny sesy ireo. Jereo hoe miolakolaka ny lavaka. Nasofoka tao anatin'ireo lavaka nolavana koa ny andrihazo. Nandritra ny fanamboarana ity Lakolosy ity dia sy nisy valindrihana na tohatra hiakatra any an-tampony mihitsy. Tsy nisy asa nitsangana sy naneno Lakolosy. Nipotra nefa ny asa toy izany. Aveo ny olona dia nanao lavaka sy misy dikany teo amin'ny rindrina ary nanisy hazo tao anatiny. Araka zany ny fivavahana moderna dia nampifanaraka ny tranon'ny sivilizasiony taloha mba hifanaraka amin'ny tanjony.